Saotra ny tompo indray tsika an'io raha mbola afaka miaraka eto amin'ity toerana ity dia misaotra ny tompo ihany koa ho azy afaka manaraka amin'ny alalan'ny tambazotra fa ny mahita antsika rehetra manonona fiadanana ny tompo aminao androany. Amen. Ao tsara ve ianao androany? Azonina manao sakafo indray fanahy itsika hoe. Amen. Dia azavarim-barina ianao anatin'izany fa ato ny toeram-pisakafoana. Tanao rehefa misy mariage na zavatra somary miavaka ohatran'izay alehantsika dia rehefa tonga amin'izay ilay fotoana efa mandalo ny karazana zavatra rehetrarehetra vitany any am-piangonana, efa samy malala hoe za mariage zany amin'ny ray sasany amin'ny roa vao mihinana samy efa mivatsovatsy biscuit tsakotsako kely eny dia tonga amin'izay ilay fotoana hihinan-kanina. Tena raha vao mariage zany tena tsisy manana eritreritra hafa tsony fa hoe eto ilay tena zavatra tonga dia tsisy akerikerika fa raha vao mierikerika ao ianao lasa daholo ny zavatra rehetrarehetra salady karaoty sisany taraiky eo dia sisany anjaranao. Dia takizay ihany koa anatina tontolona fanompoana mila fantoka tsara tsika fa hihinan-kanina. Amen. Fantoka tsara tsika fa hihinan-kanina. Eny ary jery soratra masina tsika amin'ity andro anio ity mba ahafahantsika mandray izay avy amin'ny tompo indray dia mandroso indray araka ny sitrapon'Andriamanitra izany. Jerisika ny Romanina 9 aloha. Romanina 9 no hojerentsika. Dia hojerentsika ny andiny 5 hatramin'izay taritan'ny tompo antsika. Romanina 9 andiny 5. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izay araka ny nofo dia mihevitra izay zavatry ny nofo. Fa izay araka ny fanahy kosa dia mihevitra ny zavatry ny fanahy. Fa fihevitry ny nofo dia fahafatesana. Fa fihevitry ny fanahy kosa dia fiainana sy fiadanana. Satria fandrafinan'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo. Fa tsy manaiky ny lalànan'Andriamanitra izy sady tsy hainy akory izany. Ary izay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Dia vakintsika ihany koa amin'ny Petera voalohany 3. Petera voalohany 3 dia vakintsika ny andiny 9 sy ny 7 aloha dia hiampita eo amin'ny 7 isika. Petera voalohany 3 andiny 9 7 7 katrany amin'ny 9. Toy izao mivaky ny teny aminaran'i Jesosy. Ao tsara velo ianao fantoka tsara. Farany miraisa saina ianareo rehetra ka miaraha ory mifankatiava tahaka fitiavan'ny mpiralahy, mifamindra fo manetretena, tsy mamaly ratsy ny ratsy na fanaratsiana ny fanaratsiana fa aoka kosa hisaotra satria mba iraha mamaky ho amin'izany no ny antsoina anareo mpandova fitahina. 7. Ary iza no hanosy ratsy anareo raha mazoto amin'izay tsara ianareo. Fa raha tahiny mitondra fahoriana noho ny amin'ny fahamarinana ianareo dia sambatra. Ary aza matahotra tahaka azy, ary aza mangorory ianareo, fa mana-masina ny Kristy ho tompo am-ponareo. Areo ka vonina mandrakariva ianareo amaly izay manontany anareo ny amin'ny antony fanantenana ao anatinareo. Nefa ny fahalemem-panahy sy ny fanajana ka manana fieritreretana tsara mba homenatra izay manaratsy ny fitondrantenanareo tsara ao amin'ny Kristy dia izay hanendrika endriana anareo.
Fa raha sitrapon'Andriamanitra dia tsaratsara kokoa no hitondra fahoriana amin'ny fanaovany soa no ny amin'ny fanaovany ratsy. Toy izantsika fa Kristy koa aza efa nijaly indray mandeha no niota ny marina hamonjy ny tsy marina mba hitondra antsika amin'Andriamanitra ka novonoina tamin'ny nofo fa novelomina tamin'ny fanahy. Amen. Mbola hiresaka indray tsika androany mikasika an'ity resaka nofo ity. Satria ny antony misy zavatra foana fahazavana mitombo men'ny tompo amin'ny vanim-potoana izay mbola iainantsika eto amin'izao tontolo izao sy androsoantsika hatrany amin'ny fiarahana amin'ny izany. Reto teny anankiroa ireto dia ny anankiray Romanina 9 vakintsika teo ny resaka nofo, dia ny Petera 1:7 kosa dia miresaka fitondran-tena. Dia raha mandinika tsika hoe raha ohatra hoe mamaky fotsiny amin'izao sy miaino fotsiny an'ilay voalaza sy voambara dia ohatran'ny hoe tsy tena mifanohy loatra. Ohatran'ny hoe izay araka ny nofo mihevitra ny zavatra ny nofo, izay araka ny fanahy mihevitra ny zavatra ny fanahy, fihevitra ny nofo fahafatesana, izay ao amin'ny nofo tsy mahay manao sitrapon'Andriamanitra. Dia ilay Petera 1 resaka fitondran-tena, raha mazoto amin'izay tsara nareo izy haniana ratsy ianareo. Fa ireo zavatra anankiroa ireo dia misy fifandraisany ngeza be izy ireo ary izay no ifampisarantsika eto androany. Anazava aminao aloha voalohany indrindra ny atao hoe nofo, satria ny antony be dia be ny mbola tsy mahazo anazy io. Be dia be ny tsy mahazo hoe inona ny atao hoe nofo. Fa ny ankamaroan'ny olona dia mieritreritra foana hoe nofo dia ity vatana ity. Raha mamaky ianao ny testamenta taloha dia vatana ny nofo. Raha mamaky izany ianao ohatra hoe aiza moa misy an'ilay hoe salama angamba misy an'ilay hoe aina ho an'izay mahazo azy izy dia fahamelobelomana ho an'ny nofony rehetra. Dia vatana izay resahana izay. Satria ny parole, ny teny ao amin'ny testamenta taloha dia tsy zava-panahy fa zavatra amin'ny maha olombelona, fifampitondrana tsotra amin'ny maha olombelona, fandaminana fiarahamonina. Izay no zava-misy ao amin'ny testamenta taloha. Dia rehefa miresaka nofo ny testamenta taloha dia miresaka an'ilay vatana. Raha miteny izy hoe marary ny nofo dia marary ny vatana izay. Fa ny testamenta vaovao izay fanambarana ara-panahy dia ny zavatra ambara ny testamenta vaovao dia zavatra ara-panahy daholo. Zavatra izay mifandraika amin'ny fanahy, amin'ny tsy hita maso. Izany hoe ilay atao hoe nofo ato amin'ny testamenta vaovao dia zavatra tsy hita maso. Ilay atao hoe nofo any amin'ny testamenta taloha dia zavatra hita maso. Dia raha miteny ny saotra masina eto milaza hoe ny fihevitry ny nofo dia manohitra an'Andriamanitra ary izay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao sitrapon'Andriamanitra dia tsy manambara izy an'ilay vatantsika. Ny fahadisoana mantsy ny hatramin'izay ny ankamaroan'ny olona mbola mijanona ao anatin'izay fahadisoana izay dia manafangaro ny vatana sy ny nofo dia mieritreritra fa ny vatana izany ny fahavalo dia atao izay ampijaliana azy, atao izay tsy hanaovana an'izay tiany. Ohatra izao hoe dia hisotro kafe ianao dia mila omboana amin'ny hazo fijaliana ny nofo. Filàn'ny nofo izany kafe izany. Filàn'ny nofo ny zavatra matsirotsiro rehetrarehetra. Filàn'ny nofo ny jery télé. Filàn'ny nofo ny matory foana fa rehefa ara-panahy dia adiny 4 ihany ny matory na adiny 5. Dia tonga dia mifo rehefa avy eo dia vavaka adiny 4 dia asiana fifandanjana ohatran'izany. Ohatran'izany karazana zavatra eritreretin'ny olona miresaka hoe nofo. Dia voafetra be mihitsy lay vatana ny lasa voageza. Lay vatana, lay sitrapon'ny vatana ny lasa voageza fa tsy ilay filan'ny nofo. Androany tsika hiresaka hoe inona ny atao hoe filan'ny nofo. Inona amin'ilay filan'ny nofo manohatra an'Andriamanitra, ahoana ny tokony hitondrantsika tena mba tsy hanohitra an'Andriamanitra isika fa hiara-mandeha aminy. Amen. Tanjon'ity afatra teny. Ahoana ny hahatonga antsika tsy mpanohitra an'Andriamanitra? Ahoana ny hahatonga antsika ho olona araka ny fon'Andriamanitra?
olona araka sitrapon'Andriamanitra. Mba hatonga antsika olona araka sitrapon'Andriamanitra dia mila olona araka ny fanahy isika. Mba hatonga antsika olona araka ny fanahy dia mila tsy mandeha araka ny nofo isika. Tepoka voalohany zany ao anatin'ilay tantara dia zao, ny atao hoe nofo dia tsy vatana, tsy vatana. Misy karazana olona mihinan-kanina tsara, manao izay mahafinaritra alalimity ny resako fa tsy hoe izay tiana rehetra dia atao daholo. Fa manana fitondran-tena tsara, tena manana toe-panahy mahafinaritra, mamelona tsara ny hafa. Ary misy karazana olona tena miezaka mihitsy mampijaly ny vatany, mampahory ny vatany, nefa ny ao ambadik'izay ihany koa dia manimba ny hafa izy. Manimba ny hafa izy. Manimba ny hafa izy amin'ny zavatra teneniny, manimba ny hafa izy amin'ny zavatra ataony, mampalahelo ny hafa. Raha ohatra ireny mivavaka dia ohatran'izao, raha ohatran'izao dia izao. Misy karazana olona rehefa hitanay mihitsy tena niaraka nanompo taminay tao anatin'ny tontolo fanompoana, zao fanompoana izao. Dia indray mandeha zay nanao fifadikanana dia izy tena mazoto be mihitsy amin'ny fifadikanana, tena isaka mihetsika fifadikanana foana, 10 andro, 10 andro, mavita hatramin'ny 30 andro. Misy fotoana zay niresaka taminay dia ohatran'ny ahoana ny tahanao manao an'izany 30 andro zany. Dia izy tsy mahavita ninina intsony. Dia inona zany mahafifadikanana vavaka ilay izy? Le nofo mihitsy ny ampahoriana ka. Dia rehefa matory ny arainy dia ahodina fa tsy mahazaka tena intsony, tsy mahody tena intsony zany eo ambonin'ilay fandriana. Fa dia ahodina fotsiny dia inona ho any ataonao dia mahavita mivavaka ve ianao amin'izany? Tsy mahavita mivavaka intsony ozy izy. Rehefa tena miakatra manomboka 20 andro dia inona ny anton'ilay izy? Fampahoriana ny nofo. Fampahoriana ny nofo. Tsy omena izay tiany ny nofo. Le nofo tsy omena izay tiany zany, tsy omena vary, tsy omena laoka. Nefa indray mandeha izay nandeha fivadianana 3 andro, vita fivadikanana teo Ambodimita, mba hoe hikase an'ilay fivadikanana zany. Dia andao tsika mba mihinan-kinana misotro ron'akoho kely, ohatran'izay mba mandamindamina ny any anaty any. Mety zany ozy ngiarainy. Tonga teo amin'ny ron'akoho zay, asivo composé ozy, asivo misao, dia asivo akoho, mety tsara mihitsy. Dia mijery ianao ao anatin'ilay izy hoe misy zavatra tsy tafapita, misy zavatra tsy azon'ilay olona. Afa fivadianana dia manao an'izany zavatra. Nzafa nahaino zavatra ohatran'izany ihany koa. Afa fivadianana 7 andro sa 10 andro. Dia nampandrosoan'ny olona ry zalahy 3 lasa efadahy, élève pasteur. Matika nohanana vao fivadianana. Nahita mangazo maina, sainky nialaina tao nihinana mangazo maina, olona vao fivadianana. Zany hoe le zavatra ataon'ilay olona fa inconsciemment tsy azon'ilay olona mihitsy hoe misy zavatra tsy mipasy ilay resaka. Misy zavatra tsy mifampepita ilay resaka. Hoe vao eo ianao raha ohatra ka raisina arak'izay hoe ny atao hoe mandany asan'ny nofo dia mifadianana, dia vao tapitra nefa izay dia ataonao daholo izay tadiavin'ilay vatanao rehetrarehetra. Misy sasany manao revanche. Ohatran'ny Islamo rehefa raikitra ny Ramadany, tsy mihinan-kanina izy maraina, tsy mihinan-kanina izy ny atoandro fa ny hariva. Vengeance. Tonga dia tsy akitsitsy fa tena alefaso daholo ilay tsy nohanina rehetrarehetra maraina, atoandro. Hitako tsara mihitsy zavatra nohaninareo tamin'ny maraina iny. Avereno eto iny raha tsy te hahita 3e guerre mondiale, mila verina eto ambonin'ity latabatra ity iny zavatra iny. Hitanao ilay izy misy zavatra any anatin'ilay olona. Tsy resy. Dia iny zavatra any anaty iny ny atao hoe nofo. Ny atao hoe nofo tsy lay te-hinan-kanina, fa ilay atao hoe nofo lay toetra maha-olombelona izay manimba, izay mitondra fangidina, izay mahatonga ny olona tafitohana. Izay no nofo ao anatintsika ao. Ary ny problema tsy afaka fifadikanana iny zavatra iny. Ny problema tsy afaka ny alim-bavaka iny zavatra iny. Ny problema tsy afaka ny tsy fihinanana ny matsiro iny. Fa ianao fotsiny maty antoka eo. Mahatsiaro an'ilay raha namana anankiray izay pastera Sabatista niova fo. Sabatista izy. Fa tena noho ny fantatra ozy izy hoe fihinana ilay biby maloto. Nasesiko mihitsy nandritry ny herinandro aloha nanao opération an'ilay izy. Nohaniko tsy akijanona mihitsy mandritry ny herinandro. Zany hoe any anatin'ilay olona, any anatintsika any, misy nature bestiale.
Tsaiko raha azonao le hoe nature bestiale misy zavatra mirongatra any anatsika any. Ozy izy Jaona mpanao batisa ao am-bokin'ny Jaona 7:70 hoe izy tsy maintsy mitombo ary zaho tsy maintsy miaina. Fa ny atao hoe fitombon'ny Kristy dia le fitombon'ny fifehezan'ny Kristy atsika, ary ny atao hoe za tsy maintsy miaina dia ny fiainana, ny fietreny ilay nofontsika mba hahafahany sitrapon'Andriamanitra ho tanteraka, fa tsy misy sitrapon'Andriamanitra tanteraka raha vao nofontsika no mbola matanjaka, raha vao nofontsika no mbola mibahana, raha vao izay tia nofontsika no mbola andehanantsika foana amin'ny fiarahana amin'ny Tompo. Natao hoe nofo dia tsy lay te hinan-kanina. Normal be ianao raha te hinan-kanina olombelona ianao. Natao hoe nofo dia tsy lay te hisotro jus. Misy olona mieritreritra fa fanetry tena dia misotro rano, fa fisotroana jus dia tsy manetry tena. Fa zany zavatra zany tsy nofo ny anaran'izany. Tsy nofo zany, besoin naturel amin'ny maha-olombelona zany. Amin'ny maha-olombelona antsika mila mihinan-kanina tsika. Amin'ny maha-olombelona antsika mila misotro rano tsika. Amin'ny maha-olombelona antsika misy karazana zavatra tiatsika jerena, mahaliana antsika. Indraindray efa mahaliana le zavatra dia mody tsy mahaliana, mody hodiana fanina. Efa te hijery zao. Fa hoe asan'ny nofo io raha asan'ny nofo io. Sady mitodika any mijery asan'ny nofo io. Lasa latsaka ao anatin'ny fietsaram-belatsia. Lasa latsaka ao anatin'ny sous forme, anatin'ny faux semblant, endrikendrika ivelany amboamboarina. Kanefa le tena nofo tsy resy, fa mbola miboiboika ao anaty. Lay tena ao anaty ao, lay tena ego, zay natao hoe asan'ny nofo, ego any anaty any. Le tsy manaiky diso, tsy resy ao anaty ao. Lay toetra amin'ny maha-olombelona tsy resy ao anaty ao. Ny hanina no atao mahita faisana, ny rano no amboamboarina, ny endrika ivelany ny amboamboarina. Dia asiana sary hoe rehefa manetry tena tsy miandrandrandrandra ohatr'izao mandeha, fa miondrika eo ondrika tsara. Dia rehefa miaraba dia atao malefadefaka foana ny feo, eny tompoko, eny ary izao. Fa tsy izany natao hoe asan'ny nofo. Fa ny asan'ny nofo dia le ao anatintsika ao, le maha-olombelona. Le maha-olombelona mpanohitra, le maha-olombelona tsy te ho voaozongozona mihitsy, le maha-olombelona tsy te ho lavina mihitsy. Za amin'ny mapastera tena confronten'ny Tompo mihitsy ny amin'ny fotoana matetitetika mihitsy, satria ny tena rehefa mahazo an'izay asa, mahazo an'izay toerana ohatrohatran'izay, dia efa zatra be ken'ny olona teny izay tenenina, marina mihitsy za pastera, amena. Fa rehefa tratramin'ny mpanohatra amin'izay ianao, hoe tena vanga zany voatery ohatr' izany, enonao mihitsy foany anaty any ohatran'ny tady hidoboka hiova zany ny fidoboka ilay izy hoe tena nga tsy fantatrao hoe pastera za totoerina ohatran'izany io. Sao dia verinao fa olona ohatranao ary aty. Sao dia verinao fa olona tsinitsinina ary tsika. Sao dia hoe tsotsotrotro ny akanjo dia hoe inona mpanompon'Andriamanitra tsika. Izay natao hoe nofo ao anaty ao. Ary io nofo io dia misy endrika be dia be mihitsy. Tao anatin'ny testamenta taloha misy fandavana an'Andriamanitra tao anatin'io nofo io. Andriamanitra mitondra ny olona dia tsy inona fa ny Israely ao amin'ny bokin'ny Deutéronomia. Deutéronomia 9:4 dia misy an'izao tantara izao hoe ary nampietry anao ao izy ka namelanao ho nona mba hizahako toetranao. Ary mampietry anao, nampietry anao dia namelanao ho nona. Rehefa nona ny Israely, ny dikan'ilay nona dia zao, tsy nataony sitrapony, tsy nitanterahana izay tediaviny, tsy mifanaraka amin'ny lalana izay hitondrany, izay eritreretany azy no hitondrana Andriamanitra azy. Misy manozongozona ilay maha izy azy, misy manelingelina ilay maha izy azy. Dia inona ny zavatra nitranga amin'izay? Nivoaka ilay nofo tao amin'ny Israely dia nomenomenona ny Israely. Ny fomba fisehon'ny nofo eo amin'ny fiainantsika manomboka mandady.
isika dia manomboka menimeny, manomboka mitaraina, manomboka mitady lalana. Mitady lalana, tsy mety amiko ity zavatra mitrango ity, tsy mety amiko ity zavatra miseho ity. Hozy izy Petera mampianatra amin'izay tao amin'ilay boky Petera ny vakiantsika teo. Ray verenantsika kely ilay izy mba hipetraka tsara ny zavatra ny vakiantsika teo. Faran'izy izy miraisa saina ianareo. Eo amin'ilay andiny fa miraisa saina ianareo ka miaraha-ory, mifankatiava tahaka ny fitiavam-piralahy, mifamindra-fo. Mifamindra-fo, dika za fifamindra-po zany samy tsisy manaraka an'ilay lazaiko teo hoe nature bestiale ny anaty. Misy zavatra tsy mifanaraka ao. Ianao tsy mitovy amiko, za tsy mitovy aminao. Misy toetra anao tsy mety amiko ary misy toetrako tsy mety aminao. Fa midina isika manetry tena dia manaiky anao amin'ny mahanao anao ary za amin'ny mazao aho. Raha misy tokony hifanitsiny dia mifanitsy, dia mifampitatana. Dia hozy izy ilay sotra masina milaza, mifamindra-fo, manetry tena, tsy mamala ny ratsy, na fanaratsiana ny fanaratsiana, fa aoka kosa hisaotra. Ny nofo any anatintsika any dia averiko hoe tsy ilay te hihinan-kanina, tsy ilay te hisotro rano, tsy ilay te hatory, iny naturel be. Fa ny nofo any anatintsika any dia ilay tsy manaika ny fanaratsiana. Fa rehefa raikitra ny fanaratsiana, rehefa raikitra ny fanambaniana, rehefa raikitra ny fametrahana, tsy fametrahana aja sy ny sisa rehetrarehetra, dia mirehitra amin'izay ilay any anatintsika. Misy fotoantsika fampizara zavatra ohatran'izao hoe ny zanak'Andriamanitra miaina. Ny zanak'Andriamanitra dia izay taria fanan'Andriamanitra tadidinao ve izay afatrizay aloha? Dia niresakitsika hoe tsy amin'ny fotoana rehetra ny mandefitra sa tsy izay? Tsy amin'ny fotoana rehetra. Fa rehefa mijery ihany koa ianao ny Baiboly nefa dia zao par défaut. Izany hoe amin'ny ankamaroam-potoana dia inona ny zavatra niainan'ny rahalahy tao anatin'ny Baiboly? Mandefitra. Fa amin'ilay fotoana izay tsy tokony handeferany dia eo ny fanamasina amin'izay no mitroatra hoe no, eto ianao tsy mandefitra. Azonareo? Satria mantsika rehefa tsy mahazo stopy dia ianao ary Andriamanitra tsy niteniko io. Ka za niandry ianao tsy niteny, za rery ny teo. Inona ny tediavinao ataoko zany? Ny orana efa avy. Nataoko amin'ny fanaovana azy izy aloha. Napetrako tamin'ny toerany tsara mihitsy. Zay langazy zay le nofo. Azonao? Nofo any anaty zay. Io nofo ilay tenenin'ny soratra masina hoe omboana isan'andro. Omboana io. Ampihetrena eo ambany tana maherin'Andriamanitra. Petera voalohany toko 5:5. Manetretena eo ambany tana maherin'Andriamanitra mba hanandratany anareo amin'ny fotoana andro. Isika miandro ny vanim-potoana izay hanandratana antsika. Isika te ho ampiasain'Andriamanitra, isika te handeraka sitrapon'Andriamanitra, isika te hampifaly an'izay niantso antsika, izay nifidy antsika ho miaramila. Amen. Mba hatateraka an'izany dia mila mihetra isika. Za tsy maintsy miena, izy tsy maintsy mitombo, ny ampiboko, ny mazao hoentiko eo atongotry ny tompo. Izy Petera na mavaky antsika teo, aza matahotra ny amin'izany zavatra any, aza mangororo fonareo, aza matahotra tahaka azy, fa mana-masina Kristy ho tompo, ho maître, ho seigneur ao anatin'ny fiainanao. Inona ny fanamasinanao any Kristy ho tompo, inona ny fametrahanao any Kristy ho mpanjaka ao anatin'ny fiainanao. Tsy ny fiankohofana isan'andro san'andro, na ny fanaovana vavaka tena hoe manambamba ny tena. Jesosy io tsy mendrika anao Jesosy io aza tao ohatran'izao Misy formule fanaon'ny olona rehefa fandraisana fanasan'ny tompo. Tsy mendriky ny tsipona izay ambany latabatra ao aza tao zanakao, tavy ho isan'ny mpanomponao voaka tsy tokotany miadindray izy menakavy. Na zavatra zany ingera lasana bavy, tsy mendrika niditra eo ambany latabatra ao no ara-panahy.
fa le natiorany anaty mihitsy. Tsy tsika mahita ny zavatra rehetrarehetra izay misy amin'ny karazam-piangonana amin'izao fotoana iainantsika izao, fa reny natao hoe nofo. Ary mipetraka fotsiny any anatin'le olona any reny, mivavaka tohizana. Ary tsy akifidy mihitsy n'le fiangonana. Nisy fotoana tena nanara-maso an'izany zavatra izany mihitsy hoe misy karazana olona miteny amin'ny teny tsy fantatra. Tena rapapapasera. Fa raha voaraikitra ihany koa ny komba, tonga dia teny amin'ny teny tsy fantatra ihany koa. Iny ihany le hitanao teo dia gaga ianao rehefa avy eo hoe fa ahoana ary fandeha an'izany zavatra izany. Fa ahoana ary fandeha ny teny tsy fantatra n'ity olona ity fa tena le teo koa tsy henoko na dia hatramin'ny Israely rehetra ary. Misy nofo manjaka ao anaty. Misy nofo manda ny tohai-javatra. Ny zavatra mila tsapantsika sy mila fantatritsika dia ny fiainantsika eto amin'izao tontolo izao, zasy ianao. Dia Andriamanitra mamela ny zavatra rehetrarehetra. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra izay milaza hoe indroao mametraka anareo tahaka ny zanak'ondry ampovoan'ny ambodia. Izy hono mametraka anao amin'ny tahaka ny zanak'ondry ampovoan'ny ambodia. Sao dia ny devoly ny tondra anao teo. Jesosy ngeno nilaza an'izany, indroao mametraka anareo. Indroao mametraka anareo. Zaho no mametraka anareo. Ny zanako sy ny asan'ny tanako dia adidiko ihany. Efa nitondra anay tamin'ny fandrika ianao, Salamy 66:10 misy an'izany. Efa nizatoetra anay ianao Andriamanitra, tahaka vola fotsy amin'ny memy. Efa nitondra anay tamin'ny fandrika ianao, efa nandefa olona hanitsaka alohanay ianao. Nentinao namakivaky ny rano izay, nentinao namakivaky ny afo izay. Andriamanitra no mamela an'izany zavatra izany. Tsy izany no manambara izany, tsy fampianara ny pasteur Tovo izany. Fa Andriamanitra mihitsy manambara ny zavatra rehetrarehetra izay avelany tranga amin'ny olona. Izy teny voalohany, teny vao miainga, ny olona tezitra amin'ny Farao. Ny olona tafotoana ny amin'ny zavatra izay ataony Farao. Fa hoy Andriamanitra milaza ny bokin'ny Exodosy, ary no amafisin'i Jehovah ny fon'ny Farao. Tsy Farao tsy te handefa ny olona, fa Jehovah ny miazona ny fon'ny Farao tsy mahazo mandefa ireo ianao. Nisy fotoana Farao efa tena baboka mihitsy ary tena lavilefona hoe tena alefaso ny olona. Fa ny apitsony Farao tsy maintsy miova hevitra satria mafisin'i Jehovah ny fon'ny. Dia hozy izy Farao, hozy Jehovah Andray mandeha nampiteny tamin'ny Mosesy, mandehana ianao miresaka Farao dia zao lazaina aminy. Ratra Israely zay anao nikasika anao sy ny vahoakanao dia efa ringana tsisy teto ambonin'ny tany ianao. Fa ny antony mbola amelako anao velona tahaka izao dia anambarana ny anarako manerana ny tany rehetrarehetra. Sasenao zanaka Andriamanitra miaina eto anivo zao tontolo izao izay ambaran'ity Petera 2:7 ity. Iza no anisy ratsy ianareo raha mazoto amin'izay tsara ianareo, raha tayo mitondra fahorinany amin'ny fahamarinany ianareo dia sambatra. Ary aza matahotra tahaka azy, ary aza mangorohoro ianareo fa manamasinan'i Kristy ho tompo ao am-ponareo. Sasenao apetraka Andriamanitra eo anivony zao tontolo izao. Tsisy zavatra tonga ho azy, tsisy zavatra mandehandeha ho azy, ary ny zavatra rehetra dia amin'ny vanim-potoanany daholy. Io zavatra iainanao ankehitriny io zavatra iainako ankehitriny, zavatra iainantsika ankehitriny. Dia zao ny vanim-potoana hiatrehantsika an'ilay izy. Dia misy nofo amin'izay ny anatintsika ny manohitra, tsy mety, tsy manaiky ny zavatra izay mitranga. Fa eo amin'izay ny tenin'Andriamanitra milaza, izay an'i Kristy Jesosy efa nanombony nofo faniriana ary filany teo ambony hazo fijaliana. Ary izay araka ny nofo dia tsy afaka ny hanome fifaliana ho an'Andriamanitra. Ny antony mahatonga antsika milona sy mirona ary tena milomano ao anatin'ny vavaka, maharitra ao anatin'ny vavaka, dia tsy vavaka hanomezana fahafapo ny filantsika. Be dia be ny olona na dia mivavaka ary dia ny filany no manosika azy hivavaka. Ny sujet de prière très sociaux. Tanterao ny sitrapony nofoko. Inona ny sitrapony nofoko? Meo an'ilay asa mety ohatran'izao le miditra folo mirava amin'ny 3 fa ny karama 10 millions ariary mety zany. Inona ny sitrapony nofoko? Mba ataovy an'ilay mpampiasa le micomprendre reny. Ty raha ity masika velona ohatran'ireny devoly reny.
fa Andriamanitra mamela antsika ozy izy ilay sotra masina milaza hoe za mametraka anareo tahaka zanak'ondry eo ampovoany ny ambody. Manino ianao ny alefa tahaka ny zanak'ondry ampovoany ny ambody? Hanomboana ny nofinao. Lay nofinao mimenomenona, lay nofinao manohatra, lay nofinao tsy tiany io toe-javatra iainanao io amin'ny fotoana hafa anankiray indray rehefa hitan'ny tompo reradreraka ianao. Hoentiny amin'ny toe-javatra mampilamina anao indray ianao. Manjary sao dia surmené ihany koa rehefa ela ny ela votsitra ilay fiadanana ny farany. Dia lanjalanjain'ny tompo tahaka izany antony indray ianao aloha mandalo afo kely indray aloha. Hoenta miala sasatra kely indray aloha manao vakansa kely. Tsy tapitapitra izay indray ndao indray tsipy any anaty rano indray aloha. Avao mitady iletika sy mitady hosepitra voaka indray aloha. Indray maka-rivotra. Izany zavatra izany manalemy an'ilay nofo any anaty any mandrabobabokitsika eo anatrehan'ny tompo ianao n'Andriamanitra. Atao izay tianao. Rehefa miteny an'izay ianao n'Andriamanitra atao izay tianao dia misy fiadanam-po amin'izay mipetraka ao anatinao. Dia misy fitsarana tetsolana tsony izay hitondran'ny tompo anao. Za tena ampianarin'ny tompo an'izany zavatra izany mihitsy hoe io zavatra iainantsika io io mampitaraina, io mampimenimena, io mampatonga antsika manao tao foana, miteniteny foana. Sy sisa rehetrarehetra io ilay izy tena sous forme fotsiny io. Ianao manao zavatra imagination be dia be mihitsy hoe raha ohatra an'izao fandeha anao an'ity. Inge raha vao tsy voaverina inge ilay volan'olona dia fantatro ireo olona ireo hoe toriana ireo, higatra inge dia anahoana reto zanako reto. Ilay zaza mbola voateraka amin'ny tsy hanatrika ny CP 6e maniaraka. Ray aman-dreny rehetra mba mitazana ny azy. Misy imagination be dia be dia lasa amin'izay ilay fo manohatra dia mitady lalana. Dia lasa manao kolikoly. Dia lasa mitady olo-patatra. Anontaniana daholo, nareo rangasa dia mahalala olona amin'ny fitondrana. Nareo rangasa dia mahalala olona amin'ny fitsarana. Nareo rangasa dia mahalala avoka mahay tsara. Tena misy aleka oatra zao. Tena oatra zao. Zay ilay nofo ao anatintsika. Nofo te hiala mandrakariva ao anaty toe-javatra anankiray nefa zasa ianao nge miara-manaiky fa ny fiainantsika dia ny ampelantanan'ny tompo sa tsy mara zany. Tsangano tanana izay tsy manaiky azy zany. Tsisy na iray ary. Fa rehefa tonga amin'izay ilay toe-javatra iny eo ampelantanan'ny tompo ilay fa ny tena movetsy anao tsy hetsika ave fa ny tena mbola maha-olombelona tsy maintsy mamitady izay tokony ho atao. Ny fiainako sy ny fiainanao rehetrarehetra eo ampelantanan'ny tompo fa nofontsika manohitra n'Andriamanitra. Ary nofo iny izay rehetra araka ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Raha vao mbola manday isika, raha vao mbola tsy manaiky isika, raha vao mbola tsy mihetra isika, raha vao mbola tsy vonona isika hitondra fahoriana noho ny amin'ny fahamarinana, raha vao mbola tsy vonona isika ny amin'ny fanaratsiana, raha vao mbola tsy vonona isika ny amin'ny fanenjehana, raha vao mandahan'izany foana isika dia mitady izay toerana na milamindamina tany malemy anorenam-pangady ozy izy fomba fitentsika malagasy. Fiainana tsaratsara kokoa foana. Mampitany fiainantsika amin'ny fiainan'olon-kafa foana. Hoe sampino izao ihany. Izay roa ny arana tao batisa. Ny aho ohatra ny tena mamahy be mihitsy. Ny azo ohatra ny mangatsiatsika kely eny amoron-dranomasina izany. Fomba fijerinao izany. Fa samy manana ny vanim-potoanany io, samy manana ny periodany. Samy manana ny periodany io. Ny perioda mangatsiatsika sy eny amoron-dranomasina. Mety izay ny hitanao izao. Fa mety talohan'io izy efa niaina an'ilay mamay be. Mety ao aorianan'io ihany koa izy mety hiaina an'ilay mijoboka any anaty rano. Mety ao ambadika io izy misy fanenjehana tsy hitany masonao sy tsy fantatra ao ny ambadika any. Fa isika samy manana ny hitondran'ny tompo antsika. Fa fampianarana omen'ny tompo n'ity andro androany ity ny nofo manohatra n'Andriamanitra. Izay iainanao androany dia misaoran'ny tompo. Misaora azy noho ny amin'ny mpanenjika. Fa ireny mpanenjika ireny mampietriny any anatinao. Misaora azy noho ny amin'ny mpanaratsy. Raha marina aloha lazainy dia ndana bebaka. Fa tsy lazaina mpanaratsy foana izy nefa efa hita izao fa marina ny lazainy. Fa ny atao hoe mpanaratsy ihany dia zavatra tsara no aratsiany. Fa raha miteny hoe ratsy ry fako tery dia ianao ve hiteny aza amin'ny tsara mba tsy ho tsara iny. Efa fako isiko mbola aza amin'ny tsara mba tsy ho tsara iny.
na hoe mbola mpahana ratsy ihany. Fa rehefa ratsy ny ataonao, zara ary misy olona miteny amenna. Zara ary misy olona misoleve an'izany zavatra zany. Ahitanao hoe ary tsy mety tokoa ka iny nataoko. Ary mamenatra tokoa ka iny nataoko. Mifona tompo, misaotra anao ny amin'io gentilisa io, marina fahafabaraka ny amin'ny zavatra zay nataony. Tsy tiantsika manja zany zavatra zany. Ny tiantsika dia milamina foana, na manao fahadisoana ary ianao dia safosafoana foana. Nanao fahadisoana ianao. Ny tiantsika dia zao mijery an'i Jesosy tompo finoana sy mpanefa azy foana. Zay foana. Fa manao tsy mety izy amin'io. Fa aleo mijery an'i Jesosy tompo finoana foana. Fa zany inge tsy masakana lay fibebahany. Zany inge tsy masakana lay fahatsapana fahadisoana. Hozy izy ny Jaona voalohany, toko voalohany, raha miaiky ny helontsika isika, dia matoky sy marina izy ka mamela ny helontsika. Manadio antsika ho afaka ny tsy fahamarinana rehetra ary rano Jesosy zanany hozy izy eo amin'ny 15. No manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Fa tsy mialokaloka fotsiny ao ambadiko ny hoe banjina an' Jesosy foana ka. Mijery azy foana ka. Sady voasoratra hoe fandrao reraka ny fonareo. Reraka eto aho. Rehefa misy atao tsy mety dia mety. Zara ary misy olona ny teny, zara ary misy olona ny evoke, nanangy an'ilay zavatra tsy mety, fa zany mbola nofo daholo ao anaty. Azonao ve le hoe nofo? Le nofo te hiodina foana, le nofo tsy te anaiky foana. Efa diso fa mbola mahita lalana ihany, anambomboarana n'ilay fahadisoana, ary zay mihitsy ntsika olombelona. Rehefa hoe tara zao mbola mialatsiny fa somary tara kely androany. Le vadiny ray latsakafe fa mifatarana amin'io. Tara kely, somary tara kely andro. Bebe embouteillage nefa amin'io le tomobile 4 nijanona nandritra 2 minitra. Zay bebe embouteillage. Fa zany ingeny atao hoe nofo any anaty. Azonao le nofo any anaty tsy manaiky hetry mihitsy. Le nofo any anaty tsy manaiky diso. Le nofo any anaty tsy manaiky tarihan'Andriamanitra, fa zay tiany ihany azy, zay mahafinaritra azy ihany, zay mety aminy ihany, tahaka ny zazakely. Vao entinao amin'ny zavatra tsy tiany ny zazakely tsy mieritreritra an'izay ahatsara azy zany. Fa ny azy zay mitranga eo ihany, mila bonbon izy, tsy omenao bonbon izy satria ianao mitsinjo ny hoaviny, satria ianao mieritreritra ny nifiny, satria ianao mieritreritra ny siramamy ao anatiny izay tsy mahasoa azy, dia tsy omenao izy. Fa zazakely tonga dia mitomany ao anatrehan'izay. Zazakely tonga dia eo izy mampiseho ny mahazaza azy. Tonga dia tsisy limity mihitsy fa tonga dia izay toetra ny rehetra avoakany daholo. Tahaka an'izany ihany koa tsika. Rehefa mandeha araka ny nofo. Tsy tiantsika ny voadondona. Tsy tiantsika ny voakasokasoka. Tsy tiantsika ny tsy tanterahana izay tiantsika sy mahafinaritra antsika. Zany le nofo mila toerina ny anaty. Rehefa voatohatra ao zay tsy ezahana ny fanoherana anazy. So dia diso ny ray ianao. So dia miketrona be manao an'izy. Tsy ezahana ohatran'izany. Ozy izy Galatiana 5 mandehana ianao araka ny fanahy. Dia tsy tanteraka ny filàny nofo. Raha miresaka tsika, raha miverantsika n'ilay mijery an'i Jesosy tompo finoana sy mpanefa azy, dia mitondra ilay fo mandrakariva hetra eo anatrehan'ny tompo. Saotra Jesosy ny amin'izao zavatra. Za tsy hitsoaka nyity toe-javatra ty. Ianao no mamela an'izao zavatra zao hitranga. Za tsy hitsoaka nyity toe-javatra ty. Satria fantatro fa na dia mandalo an'izao zavatra sarotra zao ary dia ianao no mitantana, ianao no mitondra. Izy ihany koa ilay tena milaza, ianao no mametraka tahaka ny zanak'ondry ao voan'ny ambody. Misy vanim-potoana io zavatra io. Za tena mahita an'izany zavatra zany mihitsy, ary ianao rehefa tonga eo amin'ilay vanim-potoana n'Andriamanitra, mandeha amin'ilay vanim-potoana n'Andriamanitra, tena heninao mihitsy hoe rehefa miala eo amin'ny toerana io ianao, dia miditra amin'ny lalana hafa amin'izay, izay araka ny fon'Andriamanitra, izay araka sitrapon'Andriamanitra. Heninao maivamaivana mihitsy ny any anatinao any. Ohatra hoe nyaina ady mafy ianao tao anatina toeram-piasana anankiray. Nyaina zavatra izay mavesatra ianao tao anatina toerana anankiray. Na mety mihitsy ary ao anatina tokantrano anankiray. Zany inge possibilité. Tena miaina ianao anatin'ny tokantrano anankiray. Amin'ny mavady anao dia mba miteny ianao ny amin'ny zavatra misy.
miteny ianao ny amin'ny zavatra tsy mety fa tsy miova mihitsy le toe-javatra, tsy miova le izy. Enonao koa nefa ao anatin'le izy mbola eto aloha ny toerana izay tian'ny tompo hijanonako. Le nofo any anatinao te handa ka tsy mety le zao ka ohatran'izao tia ka izy mamylavaka ka izy miteny ratsy ka izy ohatran'izao ka. Andriamanitra mbola miteny janony eo aloha. Tamin'ny andro Farao, ka Farao manao an'ity, ka Farao manao an'izao, mijanona eo aloha. Tsy rary ny fitondrany Potifara, tsy Potifara moa zany fa vadin'ny Potifara, an Josefa. Ny tantara iny ohatra ny hoe vakentsika indray mandeha fotsiny dia hoe mba saika hisavika azy fotsiny izy indray mandeha iny, tsy indray mandeha zany iny tantara iny. Izaka mihetsika ny zavatra harcèlement sexuel tsotra zao amin'izao fotoana izao moa zany ny harcèlement vehivavy foana. Fa amin'izany inge tena harcèlement lehilahy. Mamafatrany hoe Josefa tena azoko antoka mihitsy le fomba fiteny Josefa. Vetivety nge, vetivety fotsiny, vetivety. Mody vetivety, mody pitsipitsihana. Ato amin'ny chambre koa misy maloto tsisy mba fandriana koa. Miaina zavatra fa hen'ny Josefa mihitsy hoe tsy mbola mame, mbola tsy miainga osika le andro afo. Mbola tsy mihetsika le andro rahona, mbola eo no mijanona. Fa ny nofo ao anatin'izany ike tsy manaiky, azonao le izy. Nofo ao anatin'izany izay nahazo fanambarana ihany koa en plus avy amin'Andriamanitra hoe ho ampiakohovoka ao anatrehanao ny rahalahinao. Ho ataoko amboniny zareo ianao no hanapaka azy. Ianao nefa ary sady mpamafatran'olona ny mbola misy manao harcèlement. Ahoana ny anekenao an'izany fa hen'ny Josefa mihitsy hoe eto ilay manetry tena ka. Eto ilay ambara soratra masina raha tahiny mitondra fahoriana noho ny fahamarinana ianareo dia sambatra. Hen'ny Josefa fahasambarana ao anatiny zany. Ny fahasambarana raha lasina bavy tadio ity formule anankiray ity, ny fahasambarana tsy fanataterahana izay sitrapontsika. Fa fandavatsika ny sitrapon'ny nofontsika dia fandehanantsika amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Satria ny fahasambarana dia zava-banahy. Andriamanitra mametraka azy ao anatin'ny fontsika. Fa lavo io lalan'Andriamanitra io. Andriamanitra ke tsy maniry anao hijanona eo zany. Tsisy anjely mihitsy ilanja sofina miverina. Tsy ahitan'izany ianao, tsisy tsony ohatrany tamin'ny andron'ny Jona. Ny Jona mantsy iny zavatra ka anankiray manokana mihitsy hoe nisy trondro goavana be tonga dia hoe atsipazo dia nitatazan'ilay trondro izy. Fa tsisy ohatr'izany tsony ankehitriny. Fa ny ankehitriny droanao tsara, lalanao, zoanao tsara mihitsy. Ity no lalana, Andriamanitra manomana lalana. Fa ianao za hivily, tsy mety amiko ity lalana ity, andeha hivily aho. Mazo mivily ianao. Fa ianao ihany rehefa avy eo no mijinja azy ao ampovoambony ao. Ary ny problema amin'io zavatra io, Andriamanitra ny azy rehefa misy zavatra masaka ao an-tsaina. Raha tianao tonga ato ianao na hivily indroapolo eo ary ianao, gaga ianao niodina taty, niodina taty, niodina taty, verina ao ianao. Ahoana ary zany lalana izany? Fa ahoana ary ihany tafaverina eto ihany? Mitsoka ilay olona tahaka izao, manomboka azonao an-tsaina izao resaka izao. Mitsoka ilay olona tahaka izao ianao. Tonga ato ianao atatotra mitovy ihany le olona sao dia mba kambana aminy ary ty olona ity. Ahoana ary mahatonga an'izany zavatra izany? Andriamanitra zay mitaiza. Dia Andriamanitra mitondra. Dia Andriamanitra tsy mamela antsika handeha fotsiny amin'izao. Ity nofo ity ny mpanohitra an'Andriamanitra. Dia ilay nofo hoentiny eo ambany sitrapon'Andriamanitra dia ampihetrena. Io nofo indraindray io tena vao omaly sa fakomaly namaky fijona vavolombelona na rahalahy anankiray zay zaho izy rehefa chauffeur anankiray any ivelany any izy dia kagabe tantarainy hoe kay ny any an-dafy koa kay tsy manaja lalàna ohatran'ny eto amintsika. Mampivotorina sy mampivotofoa daholo ny ataon'ny olona. Dia taloha izy tena miady aman'olona mihitsy. Fa rehefa namboarin'ny tompo ny tany anatiko tany tena henoko mihitsy misy asan'ny tompo any anaty any. Dia mikalme an'ilay any anaty any. Dia misy fotoana ilay izy aloha mbola maha-olombelona, mbola hoe votsitra, mbola hoe soreny ianao sy sisa fa tsy maharitra ilay izy. Zay ny asan'Andriamanitra, zay ilay nofo any anaty. Ianao mahita fa ianao no manana ny rariny. Fa zay mihitsy ilay ambaran'ny Petera eto e. Ilay hoe
tsy amaly mifanaratsiana fa aoka isotra. Ianao ny manana ny rariny, ny lalana alehanao ny tena izy. Fa ny olona misotasota aminao, eo amin'izay ianao mahita hoe le nofo sa le fanahy. Ny fanahy miampenatra antsika mandefitra amin'ny zavatra rehetra. Fa ny nofo miteny aminao, ka raha tsy misy anaiky an'izany foana eto izaka ny mihitsy. Taoko mahita koa, mahita ny anarana Jakoba sy Petera sy tsy fantatro rehetra rehetra. Fa ny tena marina le Jakoba le nofo, le Petera le nofo, fa tsy izany ny tokony ho hita eo amin'ny fiainantsika fa Jesosy Kristy. Rehefa izy ny hita amin'ny fiainanao, mamoaka ny voan'ny Kristy ianao. Dia ny voan'ny Kristy fiadanana, fifaliana, fitsaharana ao fanamasina. Izay ny hafatritsika amin'ity androandroany ity. Tsy haiko izay nakasika anao tamin'izay. Tsy adidiko raha teo izay. Mamafy ny asako, dia ny tompo mikasika izay tiany kasihana ny anatinao. Ataontsika hivavaka androany. Fahitsangana dia samy mba miresaka amin'ny tompo amin'ity androandroany ity. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao, dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava sotompoko.